Tahaka ireo komitin'ny fampiavana-pirenena eto Madagasikara amin'ny faritra hafa, mametraka ny mahazava-dehibe ny fihavanana ny komitin'ny fampiavana-pirenena alaotra mangoro. Voarakitra ilay feheza fitsipipi-tondran-tena, ny tokony nomena hananana fitondran-tena mandala ny fitoniana sy ny fihavanana. Teto amin'ny efitranony birao maleo-tena misahana ny fifidianana alaotra mangoro Ambatondrazaka, ny nanentana ny komitin'ny fampiavana-pirenena alaotra mangoro izany ny alakamisy 20 aprily 2024. Ho an'ireo candidat ho solombavambahoaka zany tokony nomena zany hoe manome toky ny vahoaka malagasy zareo. Ity tokony nomena ty tsy an'ny faritra alaotra mangoro rery fa ny 12 région zany hoe manerana Madagasikara. Tokony nomena zany zavatra tsara mamaritra an'ireo fomba mendrika ho an'ny candidat ho solombavambahoaka mba hisin'ny fifidianana madio sy milamina. Dia mba hanana solombavambahoaka vanona, solombavambahoaka vonona, solombavambahoaka say ary solombavambahoaka mendrika ho an'ny vahoaka malagasy. Anatanteraka ny fanaovan-tsonian'ny araka izany ireo candidat ho solombavambahoaka atao anatin'ny faritra alaotra mangoro manerana ny biron'ny komision'ny vomera maleo-tena misahana ny fifidianana isaky ny district ny voalohany volana May 2024 izao. Zay dia manaiky an'izay zavatra rehetra voalazako teo zay indrindra fa soa toavina malagasy dia manaiky an'izay nareo dia tonga avaty nareo amin'ny voalohany volana May manao soni ka hodradradradraina amin'ny vahoaka. Izy avy nanao soni nanaiky anio fitsipipi-tondran-tena mendrika io. Izy zany tsy nanaiky dia hoe ny vahoaka nareo izay tsy manaiky anio fifampitondrana mendrika io ao anatin'izao pré-campagne izao, ao anatin'ny campagne indrindrandrindra be dia be ny lalàna tokony hajainareo ao efa manana an'izany nareo avy amin'ny CNI ajao fa hoe ny vahoaka nareo manaja an'izay zavatra izay. Mitady azo vana tatoato aty amin'ny faritra alaotra mangoro manokana ny fanaratsiana mahazo ireo candidat solombavambahoaka vitsivitsy indrindra any anatin'ny tambazotra tserasera. Ilana ny fandraisana andraikitra sy fahatongavan-tsainy ny rehetra.